Ny farany sabotsy 5 Mey 2024 lasa teo tany Kinshasa, Repoblika Demokratikan'ny Congo, ny kongresy ny antoko maitso manerana ny Afrika, na FEVA izany. Nanana solotena ary nandray anjara mavitrika tamin'izany saika-be izany ny antoko maitso asy Madagasikara. Ny lohahevitra nisongadina ary nodinihana tamin'izany saika-be izany dia ny fametrahana sy ny fanamafisana lalipaka ny ekôlôjia politika aty Afrika, ny fametrahana ireo tanjona ho tratrarina, ny fanamby apetraka, ny jery lavitra. Nandritra izany fivoriana izany dia nisy ihany koa ny fanavaozana ny birao mpitantana ny fikambanana, FEVA izany, izay fanao isaky ny 9 taona. Lany ny filoha-lefitra faharoa ny solotena ny antoko maitso asy Madagasikara avy eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fifidianana nataon'ny mpizaika rehetra avy eto amin'ny kontinanta afrikanina. Ramatoa Randriambololona Mikaela, izay sekretera jeneraly mpisolo-toerana, no isahana izany toerana izany mandritra ny 9 taona manaraka, Mai 2024 hatramin'ny Mai 2028. Natsangana tamin'io kongresy io ihany koa ny komite d'etika ary tafiditra ao anatin'izany ny mpikambana tanora Jeune Vert Ramatoa Rabetsimamanga Bali avy aty amin'ny antoko maitso asy Madagasikara. Tombony lehibe ho an'i Madagasikara ny fahatafidirana ao anatin'ireo toerana ireo satria isy ny fanamafisana sy ny fizarana trakefa amin'ireo mpikambana maitso eto Afrika sy eran'izao tontolo izao mahakasika ny paikady entina iarovana ny tontolo iainana. Isy ny fijerevana akaiky ny olana mahakasika ny tontolo iainana eto Madagasikara. Fanamorana ihany koa ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'ny fikambanana maitso eto Afrika sy manerana ny tany na hoe Global Green, ary ny maro tsy voatanisa mahakasika ny tontolo iainana. Raha mbola misy ny maitso, tsy foana tsekory ny fanantenana. Mankasitraka tompoko.